Janne ambientasca santatra amin'ny sambava avaratry. Samby nanagna ny fomba nankalazagna ny andro magneran-tany ho an'ny mpisantra ny distrika rehetra magneragna ny fédération ny Madagasikara avaratra ny faha 12 ny volagna May lasa igny. Tao agnatin'ny fahafitamby 30 taogno ny oregna ny fikambanany aventuré na ny mpisantra ny fiangonana adventiste dia niavaka ny fankalazagna izegny raha ny tatitra nampiteny ny départementan'ny Tanora atao agnatin'ny fédération ny Madagasikara avaratra pasteur Rabe Anissé Lalaina. Ao ireo nankalaza izegny tao amin'ny fiangonana izay misy azy. Toy ihany koa ny fagnatanteragna lasy izay niarahana tamin'ireo aventuré ireo ary ny fivorian'ny distrika izay samby nahitavagna fanaovam-boady sy fiarahaminagna mofomamy izay isan'ny nampiavaka ny fankalazagna tamin'ity taogno ity raha ny fagnazavagna. Avomaty fa saika nankalaza avokoa ny distrika rehetrarehetra, ny fiangonana rehetrarehetra manerana ny fédération. Ary misaotra ny chef rehetra izay nandray an-tanana. Misy nanao lasy ny fotoana io mahafinaritra, misy ny fanapahana mofomamy namarana na fotoana. Ahita koa misongadina ihany koa ireo ankizy mitovy teny izay hita hoe ao amin'izy ireo ny hafanampo amin'ilay hoe te hiaraka amin'ny Jesosy. Ary tratra n'ilay fivizana n'ilay ataontsika hoe le slogan zany miara-mandeha amin'ny Jesosy. Satria tena tafalatsaka tanteraka tao amin'ny ankizy izay thème zay. Aveo moa manarak'izay koa dia betsaka ireo faritra izay nanao voady, ankizy maro nanao voady nandritra ny fotoana ny andro maneran-tany amin'ny santatra. Aoria ny fankalazagna ny andro magneran-tany ho an'ny mpisantra na ny journée mondiale des aventuriers dia ny journée mondiale des explorateurs na ny andro magneran-tany ho an'ny mpisavalalagna indray no ankalazaigna ny volagna jona ho avy izao. Efa agnatin'ny fagnomanagna tanteraka ny tompon'andraikitry isan'ny ambaratonga ao amin'ity fikambanany mpisavalalagna ity raha ny fagnazavagna hatrany. Arak'izay dia nitondra afatra manokana ho an'ireo tompon'andraikitra ireo ny départementan'ny Tanora aty amin'ny fédération ny Madagasikara avaratra. Efa mivoaka any moa efa nalefa ny publication mahakasika izay fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny mpisavalalagna. Efa mampimana sahady ho antsika chef rehetra efa hiomana ihany koa amin'io programme hanome zavatra tsara sy mahafinaritra ho an'ireo mpisavalalagna. Nilaza ihany koa ny talian'ny départementan'ny Tanora fa tsara ary vita tampilaminagna sy ny rindra ny fankalazagna ny andro magneran-tany ho an'ny aventuré fa tsara lavitra ioatra izegny ny fankalazagna ny andro magneran-tany ho an'ny mpisavalalagna ho izy.